Ny Romanina toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo no hojerentsika anio. Romanina toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo. Koa amin'izany dia tahaka ny nidiran'ny Niota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary Niota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Tahaka ny nidiran'ny Niota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary Niota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria efa samy efa nanota izy rehetra. Dia izay indray no jerentsika anio fa ampitsika kely ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo ihany koa izy hampazava azy tsara. Ny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo dia milaza an'izao hoe: koa tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray, fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray no nanaovana ny maro marina kosa noho ny fahanarahan'ny anankiray. Eto izany no jerentsika amin'ity Romanina toko fahadimy ity, andininy faharoa ambin'ny folo, fahavalo ambin'ny folo, fahasivy ambin'ny folo dia ny amin'ny fahotana. Inona ilay tena atao hoe fahotana no mahatonga antsika ho mpanota, avaiza sy ahoana ny fandehan'izany. Dia nilazaina eto hoe tahaka ny nidiran'ny Niota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao. Izay ny andininy faharoa ambin'ny folo. Izany hoe rehefa niditra teto amin'izao tontolo izao Niota tamin'ny alalan'ny i Adama, dia avy eo inona tonga ny fahafatesana satria fahafatesana ny tambon'ny olona, ny tambon'ny Niota, dia nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Dia izay no mahatonga ny olona rehetra eto ambonin'ny tany sy nandalo rehetra teto ambonin'ity tany ity dia maty daholo ary mbola ho faty daholo raha tsy miverina eny amin'ny rahoan'ny lanitra i Jesosy Kristy. Ataontsika sara izy ahafahantsika mahazo azy tsara. I Adama izany ny voalohany indrindra nanota, nivadika tamin'Andriamanitra dia tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny fahotana. Dia rehefa nanota Andriamanitra i Adama dia niditra tao amin'ny olombelona teto amin'izao tontolo izao ny fahotana, ary ny vokatry ny Niota dia fantatsika fa fahafatesana. Dia nahatratra ny olombelona rehetra ny fahafatesana satria hoy izy hoe samy efa nanota izy rehetra. Izany hoe isaky ny misy olona teraka zanaky Adama dia mpanota avokoa. Tsy ny mangalatra mijanajana mandainga mamono olona, tsy izany ihany ilay fahotana, reny efa vokatry ny fahotana. Fa ny fahotana dia ilay fisarahana amin'Andriamanitra avy tamin'ny Adama, ka izay zanaky Adama rehetra dia mpanota avokoa ary dia hiaran'ny fahafatesana avokoa. Zay zany no mahatonga ny olona rehetra mpanota, fa efa vokatra ilay eritreretintsika foana hoe fahotana mandainga mijanajanga, mangalatra, miteny ratsy ny isan-karazany ireny. Dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia milaza an'izao izy hoe: ka tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra. Io zany rehefa manota ny olona rehetra dia hiaran'ny fanamelohana noho ny fahadisoana iray, noho ny fahadisoany Adama izay hitantsika eto, no nahatongavan'ny fanamarinana amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Izany hoe i Jesosy Kristy ilay iray tahaka ny Adama io zany dia rehefa tonga amin'izao tontolo izao ny fanamelohana ny olona rehetra noho ny fahotana nataony Adama, dia ao amin'ny Kristy kosa noho ny fahamarinan'i Kristy dia lasa mahazo fiainana kosa ny olona rehetra izay ao amin'ny Kristy, izay mino an'i Jesosy Kristy zany. Andininy fahasivy ambin'ny folo dia toy izany ihany izy hoe: fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fankatoavan'ny olona iray. Io ilay sary hitantsika eto amin'ny ilan'io nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fankatoavan'ny olona iray no hanaovana ny maro marina kosa. Iny zany izay mino an'i Kristy, izay tonga ao amin'ny Kristy kosa dia lasa marina noho ny fankatoavana iray, noho ny fankatoavan'i Jesosy Kristy, mba ho nanaovana maro noho ny fankatoavan'ny olona iray. Dia vokatr' izay zany raha fahafatesana no tambon'ny Niota ery dia ao amin'ny Kristy kosa ny andininy fahavalo ambin'ny folo hoe
nahatongavany fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa noho ny ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Dia ny olona rehetra izay ao amin'ny Kristy indray zany avy eto dia lasa manana fiainana mandrakizay. Ka ny fanontaniana zany ahitana hoe mpanoty ianao satria dia zao hoe ao amin'ny Adama ve ianao, satria nateraka Adama. Tsisy fanontaniana zany fa ny olombelona rehetra ao amin'ny Adama dia mpanoty izy zany ary miandry azy ny fahafatesana. Fa ny olona rehetra izay ao amin'ny Kristy kosa, raha ao amin'ny Kristy ianao, ao amin'ny Kristy ve ianao, dia amarinina maimaimpoana noho ny fankatoavan'ny Kristy, tsy noho ny fankatoavanao fa noho ny fankatoavan'ny Kristy no hanamarinana anao, ary dia fiainana mandrakizay no vokatr'izay.